Ny 720 hatramin'ny 720 ny volana ho avy zao no anatanterahana ilay hetsika tolotanana natao hitsaboana sy andidina ireo olona manana fahasembanana eo amin'ny molotra na ihany koa eo amin'ny lanilany na ihany koa zany manana takaitra noho ny fahamaizana etsy amin'ny hôpitaly HR Ampefilo no anatanterahana ireo hetsika ireo. Ny fiaraha-miatan'ny mpitsabo-padidy malagasy ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrenaval ary ny mpikambana amin'ny fikambanana mpanao asa soa Rotary Club Antananarivo Hainga tarihan'ny filohany Lalatina Andriamananarivo miaraka amin'ny mpitsabo-pandidy ao amin'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrenaval dia natanteraka fitsaboana sy fandidiana maimaimpoana ny 420 hatramin'ny 720 Aogositra ho avy izao hetsika izay nomena ny anarana hoe tolotanana. Pona tolotanana ity moa zany na hoe chirurgie réparatrice tolotanana amin'ny tolotanana izay dia hoe fivondronan'ny hery betsabetsaka miara-miasa mba hanaovana asa soa fandidiana maimaimpoana ka ny tena ataontsika hoe lorarana amin'izany dia ny Rotary Club Antananarivo Hainga izay hitanareo amin'ity sary ity ato aoriana ity sy ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrenaval JRA zany izay fantatsika ny mpiasa rehetra amin'izany hôpitaly zany miara-miasa amin'ny Rotary Club Antananarivo Hainga no asa fandidiana maimaimpoana manomboka amin'ny 25 20 ka hatramin'ny 7 volana Aogositra izao zany hoe amin'ny herinandro avy izao zany ny 420 Aogositra amin'ny 9 maraina eo zany manomboka ny fizahanan'ireo marary ireo fandraisana fizahanan'ireo marary ireo izay ny rariana dia misy avy any ambanivohitra be tokoa zareo reo ho tonga be dia be amin'io fotoana io rehefa vita izy ireo zany dia jerevana hoe iza le tena atao hoe priorité didina amin'ny andro voalohany didina amin'ny andro faharoany dia manomboka mandidy zany izay latsinainy ary dia tena maimaimpoana daholo izany fandidiana izany. Manodidina ny 500 hatramin'ny 200 ireo anaovana fandidiana maimaimpoana ny hetsika raha manodidina ny 2 hetsy na 3 hetsy eo raha ny tokony ho izy no alohan'ny marary iray. Misy fanaraha-maso aorian'ny fandidiana izay atao. Misy fivisa ary izay moa mahatsara ny tile fandidiana maimaimpoana izay atao eto amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenaval ity satria matetika rehefa misy le vazaza manao an'izy ity lasa izy mandeha mody rehefa avy eo fa ny mahatsara an'izy ity zany ny suivi dia ny ekipa izay mijanona eto lokaly eto zany manao an'ilay suivi après an'ilay fandidiana. Ivelan'ny hetsika toy izao moa dia misy hatrany ireo olona manana takaitra eo amin'ny molotra na eo amin'ny lanilany na ireo may manana takaitra no manatona etsy amin'ny hôpitaly. Dia mambifono isam-bolana eo angamba no olona tonga manatona no ny tsy fananatra ireo no eto manana amin'ny fandidiana ka anisan'ny hoe zava-dehibe izay zany amin'ny torakity ahafahan'ny olona mba voadidy. Ny fanokafana ofisialy ny fandidiana maimaimpoana dia ho tanterahana amin'ny alatsinainy ho avy izao manomboka amin'ny 9 ora maraina eo ambany fiahin'ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta sy ministra ny fahasalamam-bahoaka.